Efa tamin'ny volana Jolay no nanomboka nankalaza ny faharoapolo taona ny Jirony ny antoko leader fanilo tafiditra ao anatin'izay dia isy ihany koa ny filan-kevitra nasionaly izay antoko izay aharitra 2 andro. Ity filan-kevitra nasionaly ity fotoana izay iresahana amin'ny ankapobeny ny fiainam-piainan'ny antoko sy ny zava-misy amin'ny ankapobeny. Natomboka androany ary aharitra 2 andro ny filan-kevitra nasionaly ny antoko leader fanilo. Fenroapolo taona tamin'ity taona ity ihany koa ny antoko leader fanilo ary nanomboka ny volana Jolay lasa teo ny fankalazana izany faharoapolo taona izany. Androany araka izany ny fanakatonana ny fankalazana ny faharoapolo taona ny antoko no sady ihany koa fanomboana ny filan-kevitra nasionaly. Ny filan-kevitra dia natao hanamaritana ny lalak'izoran'ny antoko ary koa fanavozana ny birao. Isy araka izany ny karazana tatitra sy ny zava-bita nandritry ny 4 taona na alasana ny tompoky Zora Zafimaleo izay filompanorina ny antoko leader fanilo. Ireo tompon'andraikitra fa tsy ny mpikambana rehetra moa no isan'ny mandray anjara amin'izany filan-kevitra nasionaly izany. Mandray anjara ao anatin'izany avokoa ireo avy any amin'ny faritany rehetra. Hita ao anatin'izany ireo mpandrindry sy ny komity mpihevitra ara. Maria nafefa matratra 900 ireo mpikambana ao amin'ity antoko ity manerana ny Madagasikara. Fiarahana amin'ny kaondoa mahakasika ny raharaham-pirenena sy ny raharahany antoko amin'ny ankapobeny no resahana mandritra ireo 2 andro ireo ka raha ampitso no ivoaka ny fehi-kevitra amin'izany.